Izay ny amin'ny vaovaon'ny fampianarana sy ny vaovaon'ny fanabeazana fa hoentina amintsika manaraka kosa izao ireo vaovao tapatapany. Lehilahy teratany Comoriana iray nitondra passeport sandoka ny voasambotra ny polisin'ny PAF na police de l'air et des frontières teo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny talata 12 Mey 2024 teo. Tao aorian'ny fanadihadiana izay nataon'ny polisy ao amin'ny service central des enquêtes spécialisées no nahalalana fa passeport frantsay amin'ny anaran'olon-kafa no nentiny tamin'ny fotoana natratrarana azy io. Raha nambarany ihany koa dia passeport comorien no nentiny nivoaka ny seranam-piaramanidina tany Moroni ka rehefa hiditra ny Madagasikara ny tenany vao nampiasa ilay passeport frantsay. Ary io ihany koa no saika hoentiny hivoahana ny Madagasikara ho an'ny Marseille. Mariana fa samy nahitana cachet de départ milaza ny fialan-tany Comore ny 20 Mey teo ireo passeport roa ireo. Ny aiky ny mahateratany Comorien azy moa izy ary tsy mizaka ny zoam-pirenena frantsay velively ihany koa. Efa natolotra amin'ny fampanaovana moa ity lehilahy izay nisandoka passeport ity ary efa nitanana avy hatrany eny amin'ny fonjan'ny Antanimora ihany koa. Tanimbary mirefy 5 hektara ao amin'ny komina tsy afajavina Ankaratra sy ao Andravolavohipeny no tsy ahazo rano intsony amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra dia vokatry ny famolian-drano ataona orinasa iray ao amin'ny komina Ambonivohitra tsy afajavina no anton'izany. Manoloan'izany dia verihevotra tanteraka ireo tatsaha ao amin'ireo komina anankiroa ireo ary mangataka ny mba hisy fandraisana andraikitr'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny an-toerany. Fantatra moa fa efa nisy ihany ny fidinana ifotony nataon'ny ben'ny tanàna tany an-toerany saingy mbola mitohy hatrany izany famolian-drano nataon'ilay orinasa izany. Samby sono miisa enina ny fantatra fa manangona ny arindran-masina any amin'ny faritran-masin'ny Toliara. Raha ny loharanom-baovao dia voalaza fa mirefy eo amin'ny 12 kilometatra eo ny araton'ny sambo iray. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia fantatra ihany koa fa mpanjony malagasy tsotra tsy latsaky ny folo izay nifanena tamin'ireo sinoa ireo no tsy hita ary tsy fantatra ihany koa na maty na velona amin'izao fotoana izao satria raha mbola eny ampovoan-dranomasina dia efa tsy hita ireo zavatra noratovin'izy ireo. No tanterahana tao amin'ny faritra Zava tamin'ny herinandro lasa teo ny fanofanana ny mpanao gazety. Fanatsarana sy fampitombona ny traikefan'ireo mpanao gazety ao an-toerana no voalaza fa tanjon'izao fampiofanana izao. Nandritra izany ihany koa dia nisy ny fampahafantarana azy ireo ny fomba fitrandrana vaovao amin'ny radio sy télé, ny fomba fakana sary sy fanolorana fandaharana. Ny avy eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana moa no nitarihizany tany an-toerana. Mpizahatany manodidina ny iray hetsy entin'ireny sambo-gavana ireny na pakebo izay fantatra fa andalo ao Nosy-Be, Antsiranana, Toamasina ary Tolagnaro no andrasana eto Madagasikara amin'ity taom-pizahantany 2024 sy 2024 ity. Fantatra izany nandritra ny fandalovan'ny ministra ny fizahantany Roland Rantsiraka tao Nosy-Be tamin'ny volana Marsa lasa teo. Nambarany ihany koa fa hizotra roa vaovao ampifandray Nosy-Be amin'ny any ivelany. Ary dao aorian'ny zotratrandrahan'ny kompania Ethiopian Airlines izay mampifandray ny Ethiopie sy Comore ary Nosy-Be dia fantatra ihany koa izao fa hisokatra ny zotra Maurice sy Nosy-Be ary Pologne sy Nosy-Be.